Tsy am-baovao manaraka gazety malaza tamin'ny 20 avrily. Namaly bontana Andriamatoa Fatma Samora, Andriamatoa Sylvain Rabetsaroana, filohany antoko PNJ mazava. Nandefa taratasy misokatra mihitsy izy ho an'ity Ramatoa Samora ity nanehoany any alahelony. Tahaka izao ny teny Andriamatoa Sylvain Rabetsaroana Rafitina. Tsy mitovy Ramatoa ny fomba fijeritsika ny zava-manahirana misy eto aminay. Ny mahasamihafa ay aminao de teratany malagasy ny tenako ka sady tiako ny tanindrazako no rehareako. Noho izany manana andraikitra aho hiaro azy amin'ny olona tahaka anao Ramatoa, say manitsakitsaka ny fivavahana kristianina izay andrandrainay. Marina fa tsy be karama tahaka anao ny vahoaka malagasy Ramatoa, nambanianao raha nitsatsanao ampaladia ny filoham-piangonana eto aminay. Kanefa aoko fantatrao Ramatoa Samora fa sarotiny amin'ny fahamendrenay izahay. Naneho ny agagany Andriamatoa Sylvain Rabetsaroana teo anatrehan'ireo ministra tsy nandray fepetra mikasika ny fanivaivana nataony Ramatoa Samora. Tsy am-baovao manaraka gazety L'Express tamin'ny 20 avrily. Nobedesiny Union Africaine ny FFKM. Raha avy ny eno ny tatitra nataony Joaquim Chissano ny CPS ny Union Africaine dia namoaka an'izao fanambarana izao tamin'ny 20 avrily tany Dar es Salaam. Lazainy CPS mazava tsara ho rentany rendanitra fa tsy pahany Union Africaine ny asa rehetra mety anova na anointoina ny tondrozotra na anova ny daty mpifidianana no tapahany senity niaraka tamin'ny SADC, niaraka tamin'ny Union Africaine sy ny firenena mikambana. Tsy am-baovao manaraka malaza tamin'ny 3 May. Tonga eto Madagasikara indray Chissano hoy ny gazety. Nambarany fa tsy toeriny ny fanatsarana ny tetezamita. Azo ekena ny fanatsarana rehetra hoy Chissano raha tsy manointoina ny daty mpifidianana. Filazam-baovao manaraka malaza sy midi samy tamin'ny 9 May. La gazety koa tamin'ny 9 May. Mamitina ny zavatra nivoaka teny Ivato. Fanovana ifotony aloha no tokony atao hoy ny FFKM. Olona 370 no nivory teny Ivato nandritry ny 3 andro avy tamin'ny faritry ny FFKM 530 manerana ny nosy. Ireto avy ny hevitra tapaka. Ajoro ny tetezamita vaovao. Atsangana ny gouvernemanta tsy miandany tariny Prime Ministre manana fahefana feno. Ahemotra ny daty mpifidianana. Atsangana ny Haute Cour de Justice, atsangana ny antenimiera ny lalampanorenana, ikarakara fitsapana ivo-bahoaka, isafidianana lalampanorenana 4. Voalohany, lalampanorenana mikasika fanjakana tokana, faharoa mikasika fanjakana federaly, fahatelo mikasika fanjakana teokratika, ary faefatra lalampanorenana mikasika fanjakana andriana. Tamin'ny fotoam-pamaranana, tonga teny Ivato nanome voninahitra ny filohan'ny CST ny Général Rassoul Sodolin, ny filohan'ny CT Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo, ny amiral Didier Ratsiraka sy ny professeur Zafy Albert. Raha namaky andreo fiankevitra voalaza teo i Monseigneur Odon Razanakolona, filohan'ny perinasin'ny FFKM, nahazo standing ovation izy hoy ireo gazety ireo. Zany hoe sady nitsangana no niteka azy ny mpanatrika rehetra. Nilaza koa Monseigneur Odon Razanakolona fa iona amin'ireo filoha efatra, izy efatra mirala filoham-piangonana mba ilaza aminy ny fanapahan-kevitra noraisina teny Ivato mikasika ny fampihavana pirenena. Filazam-baovao farany malaza 7 May. Mamaly ny FFKM ireo lehibe ao amin'ny tafika. Tahaka izao ny teny Rafitina, tsy marina ny filazana fa nahazo ny tsodranonay ny fanapahan-kevitra politika natao. Tsy mikasa metraka direktoire militaire izahay. Manome antoka izay lehibe ny tafika fa andray fepetra mikasika ny mpitandro filaminana tsy manaja ny tsy fiandaniana ny fanarahany miaramila tamin'ny 17 avrily. Raha vita namany Ismaely izay tsy am-baovao tsy azo nelana izay, inona ny famakafakana azo atao? Mazava izao fa enjehny fianakaviam-be raisan'ny pirenena sy ny bolokiny gasy ny FKM. Na izany aza avako ny kandida roa dia Andriamatoa Isany Fleury Rakotomalala sy Sylvain Rabetsaroana, filohany antoko PNJ mazava.
araka ny gazety malaza tamin'ny romborompoly avrily hoy Andriamatoa Fleury Rakotomalala ny resaka ny telefona tamin'ny tonian'ny gazety. Tokony ajentsika ny FFKM. Za manokana dia mankasitraka ny ezaka ataony amin'ny maharay aman-dreny azy. Araka malaza tamin'ny 20 avrily nilaza Andriamatoa Sylvain Rabetsaroana fa amin'ny maha-kristiana mahafanafo azy ankatoaviny ny asa ataony FFKM ray aman-dreny eto amin'ny firenena miezaka manongotra ifotony ireo olana misy eto Madagasikara mba tsy hisy krizy intsony iverimberina eto Madagasikara. Mikasika ny fanambarana nataony miaramila namany Ismaël, za mahita fa tsy neutre ny Général Rantrabarsoa satria miandany izy. Toanany ny fanaovana fifidianana amin'ny 24 Jolay satria izao ny teny nataony. Tsy maintsy atao ny fifidianana araka ny tetiandro napetraky ny senity. Fanambarana politika izany tompoko satria resin'ny Général Rantrabarsoa ho soso-kevitra fotsiny ny zavatra nivoaka tamin'ny fivoriana notariany FFKM teny Ivato. Ny tsy fahaizan'ny mpitandro filaminana malagasy mipetraka any Andakazera no antony fototra mahatonga an'ity krizy ity tsisy farany. Izany angamba namany Ismaël no mahatonga ny olona sasany ilaza fa ny miaramila mihitsy no tokony ampihavanina voalohany indrindra. Lazaiko eto matetiky fa ny fianakaviam-beraisam-pirenena no rangory fototry ny afo mamboly krizy satria ny anoan'ny Madagasikara ho sous-tutelle na protectorat no tanjony. De miezaka mamboly ady an-trano izy mba ahafany ampiditra miaramila ny firenena mikambana misatroka manga eto aka ny toeran'ny tafika malagasy hiaro ny vahiny endry amin'ny abibieny malagasy miady an-trano. Araka ny gazety malaza tamin'ny 20 Mai nandefa taratasy tamin'ireo fialohampiangonana 4 ny professeur Zafelbert tamin'ny 15 Mai. Nilazany, niahiahiny fa izao zavatra ataony SADC, ataony PNUD sy ny Union Européenne izao dia ampiditra ny malagasy amin'ny lalana nalainy Ivoiriana, ny Guinéana sy ny Maliana. Tsy ampandany filohampirenena no tanjony fianakaviam-beraisam-pirenena eto Madagasikara fa ampiasa ny fifidianana ho fitaovana ampirehitra ady an-trano. Dia minia manao jery miangatra izy. Hoy ny gazety L'Express omaly 20 Mai. Tsy lojika amin'ny tenany ny fianakaviam-beraisam-pirenena satria andaniny laviny ny filatsahany filoha Rajoelina tondroiny ho putschiste kanefa ankilany ekeny ny filatsahany ireo namany niara nanonga mpanjakana tamin'ny 7 dia hita eo amin'ny gazety ny sariny izy menakavy teo amin'ny 13 Mai. Raha tsy pahany fianakaviam-beraisam-pirenena hoy ny gazety L'Express ny filatsahany Ramatoa Laloha Ravalomanana sy ny filoha Didier Ratsiraka lazainy fa tsy nipetraka teto tao anatin'ny enim-bolana. Ekeny ny filatsahany kandida sasany izay tsy nipetraka teto koa tato anatin'ny enim-bolana dia ireto avy ozy ny gazety L'Express. Andriamatoa isany Coul Roger, Jules Etienne, ny Rado Rafalomanana, Jameson Rakotomaro ary ny Général Camille Vital. Mbola io gazety L'Express tamin'ny 20 Mai ihany no milaza fa raha mangina tsy miteny tsy mivolagna ireo kandida 40 eo anatreny zao zava-misy zao, ny kandida Edgar Razafindrava irery ihany no mampaneno lakolosy fanairana tahaka izao. Raha tia nilika kandida sasany ny fianakaviam-beraisam-pirenena tokony hazavainy tsara inona no antony. Raha tsy zany, hoy ny kandida Edgar Razafindrava, azo raisina ho miditra amin'ny raha atokantranony malagasy ny fianakaviam-beraisam-pirenena zavatra mety teraka hetsika nationaliste mahery vaika tsy voafehy. Nilaza ny Union Africaine fa hisy loza matsiravina hitranga eto Madagasikara satria tsy ankatoaviny hono ny filoha olany eo raha tsy manaraka ny baiko ny fianakaviam-beraisam-pirenena ny malagasy. Dia averiko indray ny zavatra lazaiko teo eto matetika hoe inona no mbola hijanonany Madagasikara ao amin'ny SADC, inona no mbola hijanonana ao amin'ny Union Africaine. Niala tao i Maroc tamin'ny 20 Novambra taona 2027 satria tsy nankasitrahany Maroc ity fidirany Union Africaine amin'ny raha tokantrano ity dia tamin'ny andro ny
Republika Arabe Sahraoui Demokratika sy ny Polisario.